Ampiravoravoana lehibe tokoa ny iarabanantsika manakavy izay fantatra fa tena liana dia liana tokoa ny amin'ity fianarana tenin'Andriamanitra sady mianatra zany tsika no manovo no mandray ao anatin'izay fampianarana izay ny saina, ny vatana, ny fo, ny fiainana dia samy manana ny anjarany tsirairay avy ao anatiny izao fianarana izao Pasteur Alvarez ny tenako miarabanao Pasteur Eltine. Manona ny fiadanan'ny tomponao Pasteur Alvarez miarabantsika menakavy tompoko. Iny ary Pasteur vita ny boky Leviticus zay Pasteur vitatsika malisy zay ny Leviticus lavalava ihany fa hiditra ny boky ny Nomery ndray tsika na hoe fanisana hianatra zava-baovao hiaraka amin'ny tompony zany tsika manomboka eto. Andao vakina avy hatrany ary ny tenin'Andriamanitra fameloan'izay andao hivavaka aloha sika. Raha eo dia misaotra anao zay satria dia zava-dehibe ho anay nianatra an'ireny boky maro ary ny farany teo dia boky ny Leviticus zay nianaranay. Ankehitriny dia hiditra boky vaovao zay ato amin'ny Baiboly dia boky ny Nomery na ny fanisana izany. Koa dia mino zay fa ndray zavatra indray zava-baovao fahatakarana, fahazavan-tsaina, fahendrena, fitahim-panahy dia ndray zavatra maro tsy voatanisy zay ao anatin'izao fianarana boky ny Nomery zao ka dia mangataka ny fanahy masina hatrany ampianatra hitaridalana anazavany sainay. Misaotra tompo, amen. Ena Pasteur lastika ary Nomery toko voalohany andininy voalohany somary dingadigana ity satria misy fanisana noho izy ity ny amin'ny lohateny dia hoe ny nandaminana ny firenen'ny Israely andininy voalohany. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy tany amin'ny efitra Sinay tao amin'ny tranon'ilay fionana tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana faharoa tamin'ny taona faharoa aorinan'ny nivoany avy tany amin'ny tany Egypta ka nanao hoe alao isa ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra araky ny fokony sy ny fianakaviany avy araky ny anarany tsirairay dia ny lehilahy rehetra amin'ny Israely hatramin'ny 20 taona no miakatra dia izay rehetra azo alefa hanafika andaminazy araky ny atokony avy ianao sy Aron. Ary eo ka isy lehilahy iray avy isam-pirenena ho namanareo dia izay samy lohan'ny fianakaviany avy. Ary izao no anaran'ireo lehilahy namanareo reo. Ny avy amin'ny Robena dia Elizora zanaky Sedeora, ny avy amin'ny Simeona dia Selomela zanaky Zorisaday. Dikantsika ny diny fafita ambin'ny folo Pasteur. Ary Mosesy sy Aron naka ireo olona voatonona anarana ireo dia namorony fiangonana rehetra tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana faharoa ary samy nampanoratra ny anarany avy araky ny firazanany dia araky ny fokony sy ny fianakaviany ary araky ny anarany tsirairay hatramin'ny 20 taona no miakatra araky izay nandediny Jehovah Mosesy no nandaminany azy tany amin'ny efitra Sinay. Ary tamin'ny taranaky Robena lahy matoa ny Israely araky ny fokony sy ny fianakaviany ary araky ny anarany tsirairay dia lehilahy rehetra hatramin'ny 20 taona no miakatra izay azo alefa hanafika 120 zay voalamina avy amin'ny firenen'ny Robena dia 524 dia diantsika Pasteur Alice andininy efatra amby efapolo. Ireo no voalamin'ny Mosesy sy Arona ary ny 12 lahy lehibe avy amin'ny Israely izay samy lohan'ny fianakaviany avy ary zay rehetra avy amin'ny zanak'Israely araky ny fianakaviany hatramin'ny 20 taona no miakatra dia zay rehetra azo nalefa hanafika avy tamin'ny Israely dia 50 amby 500 sy 300 sy nenetsy. Mbola toizatsika Pasteur tapany faharoa ny amin'ny raharahany Levita andininy fafita amby efapolo. Ary ny Levita araky ny fireneny kosa dia tsy mba nalamina ho isan'ireo fa Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe ny firenen'ny Levita ihany no aza lamina ary aza mbalana isa miaraka amin'ny zanak'Israely fa ten'ireo izy hitandrina ny tabernakeliny vavolombelona sy ny fanaka rehetra ary ny zavatra rehetra izay momba azy fa izy nitondra ny tabernakely sy ny zavatra rehetra momba azy sady hanao fanompom-pivavahana ao ary manodidina ny tabernakely ary manodidina ny tabernakely ny tobiny ary raha findrany ny tabernakely dia ny Levita no angorona azy ary raha ahorona tabernakely dia ny Levita no anangana azy fa raha olo-kafa no anakaiky dia atao maty izy dia hitoby ny zanak'Israely samy amin'ny tobiny avy ary samy amin'ny fanevany ary araky ny atokony fa ny Levita kosa hitoby manodidina ny tabernakely ny vavolombelona mba tsy hisy fahatezerana hatratra amin'ny fiangonana zanak'Israely ary ny Levita hitandrina ny anjara raharaha momba ny tabernakely ny vavolombelona dia nataony zanak'Israely zany
araka izy rehetra efa nadidiny Jehova amin'ny Mosesy no nataony pasteur. Ya zava-dehibe araky ny nambaranao teo moa zany pasteur Alvarez dia manomboka mitsofoka indray zany tsika manomboka androany atao amin'ny bokin'ny Nomery na fanisana izy ty moa zany dia miresaka mizara roa miavaka tsara ity boky ity resaka fanisana olona izy ireo dia fanendrenany raharahany olona tsirairay avy ny asany fa nyty Nomery ity koa ny atao boky ny fimonomonona azonao boky ny fimonomonona zany hoe ato no misehony ireo karazana fikominy tsikera fimonomononana izay napatezitra n'Andriamanitra mihitsy hojerentsika daholo moa zany rehetrarehetra izany fa ny anombohan'ny Baiboly azy dia niresaka hoe ny fanisana zany na fandaminana ny zanak'isy Israely izay no nataon'Andriamanitra voalohany ny nanome baiko Andriamanitra ny hoe isaina ireo olona ireo ny 20 taona no miakatra ny saina isapokony ary dia nataony Mosesy zany araky ny firazanany avy araky ny voalazan'ny Baiboly eto fa maninona moa Andriamanitra zay no fanontaniana mipetraka no nampanao an'io fanisana io misy zavatra anakoroa atao anaty Baiboly ato pasteur Alvarez i David andray andro nanisa vahoaka any amin'ny bokin'ny tantara izy iny asa raha tadidinao izy bokin'ny tantara fa tena no faizin'Andriamanitra mihitsy David tantara voalohany any izy iny tantara voalohany toko fa 220 toko fa 220 mba vakio kely nge pasteur andiny voalohany zao mivakany amin'ny anaran'i Jesosy ary Satana nitsangana ampidi-doza tamin'ny Israely ka nanome saina ny Davida anisan'ny Israely dia hoy Davida tamin'ny Joaba sy tamin'ireo lehibe ny vahoaka mandehana isaony Israely hatrany Berseba ka hatrany Dana ary reto aty amiko nisany mba ho fantatro fa hoy Joaba Jehova ne ampitombony olony ho injato toy izao na firy izy fa moa tsy mpanompon'ny tompoko izy rehetra ry mpanjaka tompoko ka inona indray no itadiavan'ny tompoko zany zavatra izany nahoana dia ampadiso ny Israely nefa tsy azony Joaba ny lavina ny tenin'ny mpanjaka ka dia niainga izy ka nitetin'ny Israely rehetra dia tonga tany Jerosalema indray izy ary natolo Joaba ny Davida nisan'ny olona voalamina dia nisy rahetsy sy retapitrisany lehilahy mahatahatsabatra teo amin'ny Israely ary 7 sy 4 ny lehilahy mahatahatsabatra teo amin'ny Joda fa ny Levi sy ny Benjamina tsy mba nalay satria fa avetavetana tamin'ny Joaba ny tenin'ny mpanjaka vakio ny andiny fafito ary tsy sitraka Andriamanitra izany zavatra izany ka dia namely ny Israely izy ary hoy Davida tamin'Andriamanitra efa nanota indrindra aho tamin'izao nataoko izao koa ankehitriny mifona aminao aho esory ny eloko mpanomponao fa efa nanao fahadalàna lehibe tokoa aho zay hitanao ny zavatra anankiroa pasteur Alvarez ny ray dia Andriamanitra mihitsy nanome baiko hoe Isao zanak'Israely lay tantara voalohany toko fa 220 indray dia i Davida indray no nanome baiko hoe Isao zanak'Israely misy zavatra nalasa ny saiko mihitsy rehefa mamaky an'io tantarany Davida io hoe tezitra Andriamanitra raha vao nanisan'io zanak'Israely ireo Davida mpanjaka tezitra Andriamanitra dia namely ny zanak'Israely Andriamanitra nasian'Andriamanitra reto mandringana loza nalefan'Andriamanitra namely azy tao azonao fa maninona raha miresaka momba na fanisana tsika satria misy fotoana mako anatin'ny fiangonana koa pasteur manisy azonao satria hitany pasteur izao mako ny tena atao anaty Baiboly ny zanak'Andriamanitra iray dia tian'Andriamanitra hiantehatra amin'Andriamanitra
fa tsy etehatra amin'ny heriny azonao ny fiangonana dia tian'Andriamanitra iantehatra amin'Andriamanitra irery ihany fa tsy iantehatra amin'ny isan'ny fiangonana tsy iantehatra amin'ny isan'olona tsy iantehatra amin'ny tanjaky ny fiangonana tadidinao le tantarany amin'ny boky Mpitsara toko fahenina le tantarany Gideona Mpitsara toko fahenina izy iny le tantarany Gideona le ao amin'ny tantarany Gideona amin'ny boky Mpitsara dia nisy an'le hoe ny ran'Andriamanitra i Gideona mitsangana ianao ry lehilahy mahery avotony zanak'Israely avotony zanak'Israely ho afaka eo ampelantanan'ny Filistina Midianina zavaty dia novoriany Gideona ny lehilahy rehetra dia natsatrafiry izy iny 2 alina mahery kely 2 alina tamin'iny fotoana iny ny isan'ny lehilahy dia hoy Andriamanitra be loatra ireo lehilahy ireo ka andreo reo irehare amiko hoe ny heriko sy ny tanjako no nazahoako fandresena be loatra ireo fa anasory dia niverina ny lehilahy tokony 2 alina izy iny olona 2 sy 2 alina niverina 2 sy 2 alina ray alina ny sisa ny ray alina ny sisa dia hoy Andriamanitra mbola be loatra indray reo ray alina ireo fa andana tovy midina ao anaty rano izy dia eo no izahako toetra azy hoe firy no hiaraka aminao dia firy sisa tavela paster 300 lahy sisa 300 lahy sisa ny tavela ozy izy Andriamanitra matsainy Gideona hoe ndana eto re 300 lahy reo fa ireo no ampandreseko anao ireo no hitondra fandresena ho anao miaingy amin'ireo 300 lahy reo ianao Mpitsara toko 7 misy azy teny Mpitsara toko 7 misy an'izay tantara eo 300 reo sisa zany hoe Andriamanitra zany pasteur tena ny ao am-pon'Andriamanitra dia ny hoe zany momba anareo zany miaraka aminareo aza metehitra mitanjakareo nareo aza metehitra ny amaronareo nareo za matetika antanin'ny olona foana zany pasteur tsy hoe antanin'ny olona moa fa ny olona miresaka an'izany ny olona miresaka an'izany mampatanjaka an'ireo vahoany oloko reo ange izy be olona be ry zalahy aizaky mafeny collision maro zalahy matanjaka izy fa diso zany pasteur ny mampatanjaka atsika dia zavatra anankiray ihany herin'Andriamanitra Andriamanitra momba atsika fa tsy mierina vahoaka izany ianao ve dia mirehireka ilaza fa manana vahoaka noho izy ianao za ve dia irehireka milaza fa manana vahoaka noho ny fiangonany ranona be lavitra noho ny anina ny anazy za pasteur tsy samy reharehan zany firehariana diso toerana zany ny mampatanjaka atsika tsy ny isan'olona tsy ny isan'ny fiangonana fa ny herin'Andriamanitra momba atsika ireny fa adosoana mihitsy sy ilay firehariana le hoe zay manana olona ray tapitrisa zay manana 3 tapitrisa zay manana 5 tapitrisa atao firenena donc zay matanjaka zay ny navoan'ny Davida zay ny ereuran'ny Davida zay pasteur Albaresy nasainy ny sainy Joaba daholo Joaba manko mpitaritatika tamin'izany andarina Isao izy miaramila rehetra Isao ny vahoaka Isao ny olona mahatatsambatra andana Isao nafiry isany andana Isao dia lasy Joaba nanisy azonao lasy Joaba nanisy Joaba nefa efa nalala hoe tsy sitraka Andriamanitra zany fa i Davida zany amin'ny mampiady an'i Davida dia nieritreritra Davida hoe reo ny heriko firy ny isany firy tapitrisa isany reo ny any heriko tesitra Andriamanitra nasian'Andriamanitra amin'izay le fiangonana ny zanak'Israely nandefasan'Andriamanitra arety mandringana satria inona le antony nitady nitehitra tamin'ny herin'i Davida nitady nitehitra tamin'ny isan'ny vahoaka Davida dia nipehan'Andriamanitra indray mandeha za tena conseil meko an'ireny le fiangonana pasteur atsika pasteur aza metehitra amin'ny isan'ny olona zany ao am-piangonana aza mieritreritra hoe matanjaka ianao satria manana olona betsaka ary aza mieritreritra hoe hampandroso ny fiangonana ianao hitombon'ny olona mba hampatanjaka anao
aza mieritreritra an'izany fa hadosoana eo anaty heloka eo anaty an'andriamanitra ny firehareana amin'izany paster ekena paster ohatra ny fiangonana misy a mafen'ny collision zany nge vahoaka manalinali maro zany paster fa za tsy mirehare an'izany tsy reo zany ny anotanjako tsy hoe manana an'ireo di botsombotsony eraky ny tanàna hoe zany nge matanjaka za manana olona am'izao za zao za mahery jereny isan'ny olona non diso zany raha vo zany no ianteheranao de fahatezerin'andriamanitra miandry anao tsy ela zay ny navoan'ny davida hatramin'izay davida netehatra tamin'andriamanitra fa teto amin'ity tantara voalohany toko faraky amin'ny roapolo tisy tady tehatra tamin'nisana miaramila de ozy andriamanitra ho asiko reo zavatra ianteheranao reo za tena miteny ny mpitondra fivavahana ny pasteur mpitarika fivavahana ny fiangonana na inona mety anananao mety manam-bola be noho ny olona rehetra ianao mety manana fitaovana be lavitra noho ny olona ianao mety manana olona marobe anao mihoatra noho ny olona rehetra mihoatra noho ny fiangonana rehetra mety manana mavita trano be dabe ianao mety makany andafy foana ianao fa aza metehatra am'izany fa ho asiana andriamanitra am'izany ianao zavatra anankiray ihany pasteur ny azo anteherana de ao amin'andriamanitra izay na samy hafa an'ity Nomery toko voalohany ty a sy lay tantara voalohany toko faraky amin'ny roapolo le nataony davida satria teto amin'ny Nomery toko voalohany andriamanitra mihitsy nanome baiko hoe andana isao azonao andriamanitra mihitsy no nyteny hoe andana isao firy ny isany de isao reo olona ireo idina moa ny tian'andriamanitra tongavana am'zany ny n'andriamanitra zany ty alala fotsiny hoe firy ny isan'ny olona ny zavatra fomba ny angana zany zao tao toetsaina ny angana toepony angana ny n'andriamanitra ty alala ny isan'ny olona fotsiny fa ny any davida fianteherana mihitsy hoe rehefa maro tsika de matanjaka tsika zay pasteur io resaka fanisana eto moa zany de hoe nisana tsotra fotsiny le olona de nisana araky ny firazanany de nisana araky ny fiaviny izany pasteur alvaresa eny pasteur za moa zany de iezaka metraka fanontaniana trany a satria misy zavatra ilaina ihany ko fantatra pasteur raha ny tamin'ny andron'ny apôstôly moa zany de voalaza hoe tokony ho telo arivo teo eo a nisan'ny olona no nanaradian'i jesosy ary boky ny apokalypsy dia misy azao ten'andriamanitra izao pasteur hoe momba zay fanisana zay boky ny apokalypsy toko faraiky amby folo a mandehan'ny voalohany de zao mivaky ny teny hoe ary nomena volotara tahaka ny tenao zay nisy ny laza tamiko hoe mitsangana ka refesy no itempolon'andriamanitra sy ny alitara ary isao zay mivavaka ao hoe andriamanitra zany mandidy koa zany eto hoe manisy ny fanisana moa zany taty amin'ny testamenta vaovao am'zao androtsika zao a dia ohatrany fahazarana rehefa ohatrany efa mandeha ho azy fantany apetraka pasteur de tahaka an'izao momba zay isa zay ihany moa resantsika hoe ao amin'ny asan'andriamanitra zany fiangonana raha ny fanadidina hitako tamin'ny fahita lavitra ray pasteur hoe eto ambony tany zany misy olona any amin'ny 7 milliards 200 millions any am'izao fotoan'izao tsika miteny zao araka ny fanadidina hitako hoe ary ny 40% am'ireo olo reo no efa nany re ny filazany tsara torina amin'ny alalan'ny fahita lavitra tahaka an'izao ny fantaniana petraka pasteur de zao hoe ilaina ve pasteur ny hoe rehefa mba misy fiangonana trano fivavahana zao mitoerana ray de efa mba maromaro ny olona mivavaka ao de ilaina ve ny mijanona am'ireo isa efa ompiangonan'ireo sa rehefa reo hoe tonga de taizana sa hoe sa ilaina ihany mampitombo nisan'ireo oloreo pasteur ya zay ho ano lizy resaka esprit lizy inona no hevitra ianganao atonga anao hitoana olona inona ny hevitra ianganao atonga anao hiasa ho an'andriamanitra inona le fotokevitra azonao manisan'le olona ve anao satria misy fotokevitra tianao iangana hoe arakaraky nisan'ny olona ao mampatanjaka anao rehefa mitombo nisan'ny olona de matanjaka ianao sa hoe inona le fotokevitra ianganao hoe miaingy am'le fotokevitra ianao hoe manisa olona ianao fa mba te hitondra olona ho any an-danitra eo foana ho a zany a ny zavatra ny an'andriamanitra zao raha miresaka hoe andany isao zay mivavaka ao tena zava-dehibe nge pasteur le hoe le resaka batisa zao tsika de hoe tokony ho 3 arivo
indray natao batisa tokony ho 3 arivo natao batisa tokony ho 3 arivo zany hoe ny an'Andriamanitra nafinaritra tao anatin'izy de hoe nisy olona mibebaka tao nisy olona nanolo tena tao tafiditry ny lanitra ireo olona ireo voavonjy ireo olona ireo 3 arivo azonao fa rehefa zoina le zay lazako hoe inona le fotokevitra atonganao manisy fa misy ingeo anatina toeram-pivavahana pasteur isaina le olona de isaina mba andrefesany an'le voninahany isainy le olona andrefesany an'lay vola miditra aminy isainy le olona andrefesany an'lay tanjany hoe matanjaka satria zao ny olona nanako azonao zay zao adosoana be fa raha manisa olona ianao hoe mafinaritra fa misy olom-bovonjy mety tsy de olana zay eo anatin'Andriamanitra raha izay fa le faharoa napetraka teo zany pasteur Alvarez de le hoe azo atao hoe mampitombolona zay le izy teo tena azo atao pasteur zany mihitsy ny tena nany rahan'i Jesosy atsika hoe ilaina ve ilaina zany ilaina ary mitady ny fomba rehetrarehetra anao mba hitombonin'ny olona am-piangonana za zao lazaiko anao za manana objectif foana hoe tena hoe raha reto olo reto androany ny hoe tamiko afaka heritaona mitombo avy roa eny farafakely ho alaina ny olona any amin'ny bara rofina ny olona any amin'ny casino rofina ny olona mbola any anaty adalana rofina ny olona any anatin'ny fiainan-dratsy fitsangajangana hiditra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra zany ny zavatra tena mahamaika zany ny zavatra ilaina amin'izao fotoana zao ka raha manontany ianao ilaina ve le fampitomboinan'le olona tena ilaina ary eo fanjakan'Andriamanitra irery ihany tena mila an'izany pasteur le misy akoa tany napetraka pasteur amin'izao fotoana zao moa zany de malaza ny amin'ny vaovao le hoe misy firenena silamo zany tonga amin'ny toerana ray ohatra be dia be na sy fiangonana hoe manana projet efa enombenomben zay vaovao zay dia inona zany no pasteur no atao mba hatonga an'le fiangonana mba tsy ho dépassen'ny silamo be tsika malagasy reto Madagascar ampiasana inona zany tokony atao mba hatonga atsika betsaka ny kristiana ale izy za aloha mideran'ny silamo deran'ny silamo amin'ny zavatra atao ny fiangonana ny reo zany ny silamo tsy hoe fahavalo mareko zay tsy adversaire ny silamo fa mifaninana ihany koa izy mba azo olona finoana ny silamo de finoana misy ny atao hoe ny atsika kristiana manko mizara tokony ho takatsika tsara ny atao hoe finoana de hoe iza le ivavahanao iza le inonao zay le finoana ny atsika kristiana zao raha ihany Jesosy Kristy tompo ihany zay ny finoantsika ny le hoe vahaon'ny oloko tsy finoana reny fa fiangonana azonao ny hoe rema tsy finoana fa fiangonana azonao ny adventiste Jesosy rery ihany ninony tsy finoana ny anaran'ireny fa fiangonana atoko mpiangonana ny anaran'ireny fa tsika iray finoana satria samy mino an Jesosy daholo fa d'un côté zany ny silamo finoana hafa mihitsy ny zavatra zay inony izy zany azonao fa za fotsiny miteny hoe tsisy fahavalo fa mifaninana samy mba mahazo an'izay inony ao fa zao fotsiny tiako tenena pasteur za de mideran'ny silamo satria izy tena manao ny derako azy tsy ny finoany akory fa le ezaka ataony mavita izy manome akanjo manome vary manambotamby olona manao ny ezaka rehetrarehetra ary jerenao fa zareo reo rehefa manamboatra moské tsy miandro fanetana an'izany izy hoe manao plus rehefa manamboatra moské olona ray ny azo tonga de manao moské azonao zay ny derako azy izy tsy mifanjana zany reo mahafoy reo mahafoy volo reo anaovana ny asan'ny Andriamanitra ny finoana ny fiangonana misy azy zay ny derako azy mielipatrana mihitsy izy manerana Madagascar ary manao ny fomba rehetra ampidirana ny olona ho lasa silamo ary ny azy tsy toriteny fotsiny na anina manao sekoly izy de ampidiriny ao manao asa sosialy izy manome vary de ampidiriny ao ny olona hiditra ao mba manome an'ireny izy fa tsika kristiana nge mampalahelo tsy mahavita an'izany zay ny mampalahelo atsika ny atsika zany de mitoriteny fotsiny fa tsy mba manao zavatra itsika zao ohatra raha hoe anangana fiangonana de mbola manao opération gâteau manao gala évangélique fa ny andro zareo tonga de misy mafoy ty 50 millions ty 100 millions tonga de mafoy mihitsy mba mpandrosoana ny fiangonana
ary zay ny de raha koa de zay fomba fiasan'zareo zay no oza hoe mahafinaritra tokony ataotsika zany ary ny kristianina tsy tokony anagisitra manoloana ny zavatra ohatran'ireny ka raha milaza ianao hoe ina tsara ina tokony atao mba hampitombo an'le de izy ny zavatra tokony atao de tsotra be toro-tenitsika mivavaka manasitrana amin'ny mararitsika mandroka devolitsika tokony atao daholo zany tokony manao prière de délivrance manafaka ny olo anatin'ny asana devoly tokony mizara varitsika manao social ny kristianina tokony manome fanampiana zay tokony anampiana fa tsika kristianina manana problème na fitiavatena indraindray tsy mahafoitsika fa ny afahana manely patrana manerana ny Madagascar pasteur de zay terina tsy tokony hijanona toro-teny fotsiny fa mila manome de mila manao zay azo atao mihitsy ny amin'ny fitoriana filazantsara pasteur Alvarez ara ny ato amin'ny baiboly vakitsika teo pasteur de hoe ny amin'ny raharan'le vita hoe rehefa nisana n'le vita de nalamina tsy hoe nisaina fotsiny zany olona fa nalamina rehefa aveo ary le vita nataon'ny tombony nandidina ny 15 hoe de itombony zanak'Israely samy eo amin'ny tobiny avy ary samy eo amin'ny fanevany avy araka ny tokony fan'le vita kosa itombo manodidina ny taberna kely ny vavolombelona mba tsisy fahatezerana tratra ny fiangonana zanak'Israely fa ny le vita hitarany anjara raharaha momba ny taberna kely ny vavolombelona zany hoe ny fisian'le vita teo amin'ireo vahoaka ireo no miaro ny vahoaka tsy hotratra ny arety maningana hotratra ny loza ahoana ny fifandraisan'izay amin'ny fiangonana amin'izao fotoana zao pasteur hoe le fiangonana raha tokony io zany araka ny tenin'ny pasteur tokony hitatra misy tokony misy mbola mitombona ve zay amin'izao fotoana zao hoe mbola misy fitraikany eo amin'ny fiarahamonina ihany ve ny loza voajanahary ny fisininy sy ny famaroan'ny fiangonana amin'ny toerana ray pasteur sy tena zava-dehibe zay fanontanianao zay zany pasteur Alvarez efa tsindriko tsara moa zany nazavaiko tsara ataoko fa mazava tsara le hoe esprit itondra le foto-kevitra hitondrana le fanisana aloha nazavaiko tsara teo hoe tsy hoe tsy azo atao ny fanisana olona fa mila fantanao tsara le hoe inona natonga anao nanisa olona ianao eritseretinao ho tanjaka ao ve le olona eritseretinao ho herinao ve le olona de nanisa ianao raha zay le izy de tonga de adosoana be satria ny an'Andriamanitra tsy ny isan'olona mampatanjaka tsy ny isan'ny vahoaka fa Andriamanitra momba anao ihany iny angamba aloha mazava iny ankiray iny nazavaiko teo ihany koa ny hoe fomba fiasa ampitombon'ny olona am-piangonana hoe misy tsara laina tahaka misy fomba fiasan'ny ranony fiangonana rahavavy silamo de reny tokony atalaitsika tahaka reny zay tsara laina tahaka fa tsy faly anenjika be fahatan'ny finoan'ny olona fotsiny tsy faly ifana ratsy fotsiny fa zay hita hoe zavatra tsara ataon'ny olona tokony arahana reny pasteur aloha azonao tsara zany zay ny dirako faharoa teo fa le resaka momba ny levy amara-pananatsika amin'ny rahalahy azy tokoa ilevy tokoa de nahagaga zany ny fokony levy levy tafiditra ao anatin'le zanak'Israely fokony zanak'Israely nefa de nahavariana fa ny tenenin'Andriamanitra mihitsy hoe reo ataonareo miavaka ny fokony levy tsy isainareo reo tsy isainareo tsy isaina ny isany fa aloha reo tokana ary ikarakara ny raharan'Andriamanitra ikarakara ny taberna kely ikarakara ny fiangonana ny zanaky levy ny taranaky levy ny fokony levy eo misehatra ny asa ara-panahy tontolo ara-panahy fotsiny ny asany azonao zay lay izy fa aza vela hitana sabatra reo aza vela amboly reo aza vela iady reo fa aleo izy eo amin'ny asan'Andriamanitra fotsiny no ataony azon'ny pasteur zay zany lay andraikitra nataony levy fa maninona tokoa moa no hoe nisy olona natokan'Andriamanitra ohatran'izay nipetraka ny fanontanianao teo hoe inona ny fandraisan'izay amin'izao vanim-potoana iainantsika izao tena ilaina io fokony levy io amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ireo le atao intercession groupe d'intercession na intercesseur ireo le olona mpifona eo anatren'Andriamanitra isan'andro ireo le mpivavaka ho an'ny firenena io pasteur nisan'ny zavatra tena mbadiniako hoe maninona ny atao Madagascar tsy misy an'ireny le loza be ohatra na ny Indonésie reny any Jakarta reny reny loza be any Chine reny any Amerika reny le loza tonga de mahatsiraviny reny tsunami any Japon reny
fa maninona ny eto Madagascar no mba milamindamina zavatra anankiray ihany pasteur mety tsy ino an'ity olona fa tena lazaiko anao fa tia marina ny eto amintsika zany tena mba misy kristianina pasteur alleluia ekena fa misy loza voajanahary ihany eto amintsika fa le mba mahafaty olona ray olona folo raha be indrindra ny loza ara-boajanahary eto amintsika raha mahafaty be indrindra izy de zato ohatrany tsy mbola nisy loza nafaty zato zany ary teto Madagascar ohatrany tsy de mbola nisy aloha mbola tsy nisy voajanahary raha loza voajanahary fa olona folo roapolo ny maty fa ny any Jakarta zany nge tonga dia manalina any Indonezia zany tonga dia manetsiny any Chine tonga dia tanàna ray manontolony tonga dia manapitrisany tonga dia maty any an'ireny le tatinana rehetrarehetra eny fa maninona ny eto Madagascar no ohatrany hoe mbola maivamaivana ary le loza voajanahary tsotra ihany izy pasteur Alvarez resaka intercession reny misy olona mivavaka ho an'ity fireneny ty mety tsy mino an'izany ho re olo reo fa zany ny marina misy olona mitondra mambavaka misy olona tena mivavaka eto misy fiangonana tena mivavaka eto am'izao fireneny zao misy fiangonana tena matahotra an'Andriamanitra eto misy fiangonana tena manompo an'Andriamanitra misy olona tena manompo an'Andriamanitra amin'ny fony eto azonao tsara le izy de izany ny mahatonga an'le hoe tsy mbola tena misy loza le mahatsiravina be reny eto fa mba zavatra milamindamina zavatra ataon'Andriamanitra eto fanairana ka le fokony levy tam'izany zany le fokony levy de hoe mandidina ny taberna kely mba tsy hisy loza hitranga ozy izy Andriamanitra mba tsy hisy loza iseho de ireo no mivavaka ireo no manelanelana ireo no manao fisoronana ka tena ilaina am'izao vanim-potoana ihany antsika zao de le hoe intercesseur izy ireo mpitondra mambavaka na zao ohatra na zao pasteur Alvarez ao amin'ny fiangonana misy de tena omeko lanjany mihitsy reny groupe d'intercession reny misy amin'Arivony izy ireo miparitaka eto Antananarivo intercession sy délivrance lazaiko anao fa misy fotoana manome fanampinan'izy ireny manokana misy fotoana ireo mivavaka eny an-tendrombohitra manao alim-bavaka mifady hanina za misy fotoana tena manampy an'ireny mihitsy ary aoriana kely ao ary de anangana intercession spéciale intercesseur spécial zay ho karamaina mihitsy isam-bolana ka ny ataon'ireo zany de mivavaka fotsiny ho an'ny firenena ho an'ny fiangonana spécialement ho an'ny firenena sy ho an'ny fiangonana mitondra mambavaka de mifona ho an'ny pasteur mitondra mambavaka ny fitoriana filazantsara mitondra mambavaka baidabe ny olona sitrana mitondra mambavaka mba ho afaka ny olona ao anaty adalana mitondra mambavaka efa manana zay projet zay hoe hojereko manokana mihitsy ao am-piangonana ireo olona tena hita hoe tena mivavaka de tsy miasa ireo tsy mitady volo ireo tsy mikaramo ireo fa ao am-piangonana fotsiny ireo mitolona mambavaka efa miomana hijery an'izay zao atoato de omena volo ireo olona ireo mena volo fa tena zava-dehibe ny fisian'ny groupe d'intercession na ny intercesseur anatin'ny toeram-pivavahana ray na ho an'ny firenena iray mpanelanelana amin'Andriamanitra mifona ho an'ny fahotan'ny olona ilaina reny ary zay ny asan'ity fokony levy ity zay ozy izy Andriamanitra hoe aza sainareo miasa tany reo aza sainareo mamboly reo aza sainareo miady reo fa aloha reo ao amina tontolo ara-panahy fotsiny plein temps amina tontolo ara-panahy fotsiny maty ihany eo amina fisoronana izy ireo pasteur Alvarez mazava de mazava zay pasteur ary anisan'ny navarina de zao ny zanak'Israely dia tsy nitsahatra ny tombo pasteur nanomboka teo amin'ny tany Egypta tato amin'ny tany efitra mandrapatonga tetỳ amin'ny tany Kanana de mitombo tsy akijanona mihitsy mandraparitaka manera-tany mihitsy moa am'izao fotoana zao ny Israely any inona pasteur no raha isan'ny olona zay somary eny mifandray ihany ilaina ve mbola mitombo raha nisan'ny olona ohatra amin'ny akapobeny fotsiny ohatra raha nisan'ny olona hoe amin'ny firenena ray zany ilaina ve mitombony ohatra malagasy zao ohatra 20 millions pasteur ilaina mitombo hoe malagasy sa hoe efa be loatra am'izao fotoana zao baiboly eny miteny hoe miteraha de mameno ny tany zay ny voalazan'ny baiboly miteraha ozy ka le tany ve efa feno ary mameno ny tany ozy izy eny le izy any am'izao fotoana zao pasteur Alvarez te tsotra be
za moa de miteny mpiny foana raha mbola tehiteraka miteraha rehefa tsy tehiteraka de aza miteraka tsony fa ny ahy le foto-kevitra ny any no tiako resana hoe be da be mpiny manko miteny an'ity hoe tsy tokony hiteraka tsony fa tsy velona tsy tokony hiteraka tsony fa tsy araka mamelona azy raha izay de tena diso zay paster diso zany le hoe tsy tehiteraka fa tena fa tsy velona tsony fa zaza efatra ahoana ny amelomana an'ireo ahoana ny diso zay foto-kevitra zay satria baiboly milaza manao hoe raha ny zanako sy ny asan'ny tanako izy de ahoana aoka ho adidika any zany hoe amin'Andriamanitra de tena nafiry zanakao Andriamanitra no amelona Andriamanitra no mikarakara azonao Andriamanitra no afaka ame zanaka anao Andriamanitra no afaka hikarakara ny zanakao ho amelona azy afandray zany le hoe tsy tehiteraka tsony efa mba teanao asan'ny tompo am'izay tsy tehiteraka tsony efa mety efa reraka efa lehibe azonao fa raha le hoe tsy tehiteraka fa tsy veloko de tsy ara-baiboly zay hoe tsy veloko zay satria zanak'Andriamanitra angentsika pasteur Andriamanitra natao amelona atsika Andriamanitra natao hikarakara atsika adidin'Andriamanitra isika azonao afandray ho le hoe efa reraka ianao fa antitra de tsy tehiteraka tsony na hoe ny antony hafa hoe le hoe mba teanao asan'ny tompo am'izay fa tsy tehiteraka tsony de mangataka amin'Andriamanitra zavakafa ndray zay fa raha le hoe tsy velona fa tena mafiady de lasa ohatrany mametsiny an'Andriamanitra tsika satria ohatrany lasa hoe inona zany nitovizantsika amin'ny jentilisa raha hiady mafy ohatrany jentilisa ihany tsika jentilisa ne miady mafy amin'ny aranofo ny jentilisa nge miady mafy amin'ny zay saipatany fa tsika manana an'Andriamanitra manohana atsika azonao le izy zay zany angamba pasteur ny azo resahana fa raha tehiteraka de miteraha raha fitinina ny resaka tsika teto de miresaka momba ny atao hoe fanisana olona sy ny resaka hoe fanokanana intercession zay no resaka androany pasteur hoe ilaina aroanareo le fiangonana manana groupe d'intercession reny aza mbanimbaniny reny intercesseur reny raha misy azo atao ry pasteur anohanana an'ireny hoe mahita mpino anao ampiangonana mivavaka foana izy ho an'ny asan'Andriamanitra tsy zavatra kely ny asan'io anabavy io tsy zavatra kely ny asan'io rahalahy io le hoe asana levita ao mitranon'Andriamanitra foana izy mikarakara de aza mbaniny izy rahalahy hoe tety nataonao tsinotsinony omeo voly izy raha mba misy any aminao mba karakarao izy reny mpikarakara ny tranon'Andriamanitra reny mba karakarao apio izy zay azo anapina azy de apio zay tokony omena azy ataovy fa hitanao no hitahin'Andriamanitra anao pasteur ary io fisiny olona io ivehivavy na lehilahy io ampiazakazaka ny fiangonana misy anao miazakazaka ny fiangonanao ny fisiny le groupe d'intercession pasteur Alvarez tsika zany de mampirisika ny pasteur anome voninahitra an'ireny olona ireny ary ametraka an'ireny olona ireny amin'ny toerany mety ho malotoloto kely izy mety ho mampalahelo kely mety tsy mananasa izy de mivavaka ao foana fa zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fisiny olona io mivavaka manafana an'le toeram-pivavahana manafana an'le fiangonana iren'le olona le mba tonga mialoha am-piangonana izy de mivavaka ny ataonao toerana goavana be ny toeran'ireny olona ireny ary mitondra mambavaka an'le fiangonana tena mi-intercéder an'le fiangonana goavan'ireny pasteur za zany tena miterina hoe asivy lanja an'ireny olona ireny na de ndraindray reny olona ireny manko ohatrany manano tena kely foana fa goavana ny asan'ireny na eo amin'ny firenena na eo amin'ny fiangonana za de mitodika mitondra fanjakana hoe matoty fireneny ty mbola ohatry zao de misy olona tena mivavaka ao de apio reny fiangonana mba tena mivavaka apio reny olona zay tena mivavaka reny fa masoa anao no manampy an'ireny zay ngamba pasteur Alvarez ny azondrasana androany tsy efa tony azy atony zay pasteur nda hivavaka tsika isorany tompo makasitraka indrindra ray noho ny fahasoavanao sy ny fitahinao raha afaka nandray fampianarana nandray an'izay teninao zay matoko zay tompo fa izany fampianarana teny ray nisina teo zany de ahafahanay mitombo ahafahanay mandroso ahafahanay miazakazaka Jesosy malala ho tahinao ny retim-panaraka ho tahinao ny pasteur ho mpijery fandaharana
za mino fa tonga an'izy ireo tena anao dinganako avana ndray amin'ny fanomponanao ane izy amin'ny fampianarana androany zany ary nanitatra ny sainay alala zavatra be dabe ao anaty baiboly mankasitraka raha io amen amen dia zay pasteur ny azon'ny fampiresana teto a manamafitsika fa mitoy ilay vavaka délivrance spécial ho an'ny fo a amin'ny sabotsy ho avy zao ny tenako moa dia mba entondray amin'ny sabotsy ho avy zao dia apita amintsika izay fampianarana koavana sy natateraka délivrance koavana ho an'ny fo zay mametraka mandram-piona pasteur alvaris tainy tompotompo koa